mitondra ny fanehoan-keviny avy hatrany moa manoloana iny fanambarana no entin'ny filoham-pirenena iny ny solombavim-bahoaka Rabenirina Jean-Jacques nambarany ary fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana irery ihany no tompony teny farany mahakasika ny fangatahana napetraka ny solombavim-bahoaka toy izao manaraka izao ny fanehoan-keviny. Voalohany indrindra no hoe tsy manara-dalàna angambany tsy fantatro hoe anjaran'ny vahoaka no mitsara an'izay izany tsy nanaja ny lalàna velona eto aminay. Ny zavatra nataonay dia ny lalam-panorenana no mamaritra azy fa raha misy fandikana ny lalam-panorenana nataon'ny filoham-pirenena dia voafaritra ny lalam-panorenana koa ny zavatra nataonay député. Angao ny ACC angamba no afaka miteny an'izay fa zay dia mieritreritra fa ara-dalàna ny zavatra nataonay afaka miteny an'izay koa izy ary mananjonga izy manao mémoire en défense ka any amin'ny ACC ny tokony itenenana izay fa tsy zay ary tsy zay no hitsara hoe ara-dalàna nataonay tsy ara-dalàna nataonay ara-dalàna natao filoham-pirenena tsy ara-dalàna mahakasika ilay zavatra maro fa hitantsika eo zay ny ACC ny tokony fanapahana amin'izay satria reo no juge constitutionnel afaka miteny hoe izy no ara-dalàna izy no tsy ara-dalàna.